Faly miarabanao namanam-pitarika nahatratran'izao andro krismasy zao, fiadanana ety ambony tany ny olona kasitrahana, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, izany no ankalazaintsika amin'ity androandroany ity, ary vanim-potoana lehibe ho an'ny fiangonana zany, vanim-potoana lehibe ho an'ny kristianina tsiraray avy zany, satria ahatserovantsika fa tonga tetỳ ambony tany ny famonjena ho an'ny mpanota, ny famonjena ho an'ny olona rehetra, dia izany no mitondra fifaliana, izany no mitondra fiadanana ho asy anao ry namako mpitarika. Koa andeha hijeritsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany ny 14 manao hoe: ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ny teny tonga nofo. Ina moa ty hoe teny ity? Io teny io dia azavainy Jaona eo amin'ity toko voalohany ity any, amin'ny 9 voalohany, dia zao no lazainy hoe: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ary namako mpitarika, ity fankalazana ny krismasy ity dia fankalazantsika an'izany teny tonga nofo izany. Azavainy ity tenin'Andriamanitra ity fa zany teny zany dia Jesosy Kristy dia efa nisy hatrizay, hoy izy hoe ny teny tamin'ny voalohany. Ny teny tamin'ny voalohany zany dia hoe tamin'ny fiandohana mihitsy dia efa nisy ny teny, efa teo Jesosy. Tsy zany ihany fa ny teny dia tao amin'Andriamanitra, Jesosy Kristy dia tao amin'Andriamanitra, izay mampahatsiaro ilay zava-miafina lehibe ny fivavahana kristianina zany dia ny Andriamanitra telo izay iray. Raha ny tena marina ity teny ity dia hoe ary ny teny dia tao amin'ireo Andriamanitra, zany hoe tao amin'ny ray zanaka fanamasina, ary ny teny dia Andriamanitra. Jesosy Kristy dia Andriamanitra feno. Zavatra sarom-patarina lalina izany famarinana ambarany soratra masina eto zany, namako mpitarika, ary indraindray dia tena sahirana isika mino, sahirana isika manakatra, sahirana isika manazava an'izany. Ahoana marina moa zany Andriamanitra nisy hatrizay izany, ahoana zany Andriamanitra telo izay iray izany, ahoana zany Jesosy Andriamanitra izany. Indraindray sarotra izany, fa izao no vaovao mahafaly izany teny nisy hatrizay izany, zany teny tao amin'Andriamanitra izany, zany teny Andriamanitra izany. Ny vaovao mahafaly dia hoe zany teny zany dia tonga nofo, zany hoe tonga olombelona, zany hoe zany teny zany dia afaka miteny amin'ny olona, afaka miteny amiko sy ianao, ka mazava amiko ny tiany ambara. Zay ny vaovao mahafaly etin'ny krismasy, lay zavatsarotra, lay zava-niafina tao amin'Andriamanitra ankehitriny. Ry namako mpitarika, dia efa manjary teny tonga nofo, teny tonga olona, mahay miresaka amin'ny olona, azon'ny olona resahina, mazava ny teny tiany ambara. Ary tsy izay ihany fa teny miara-monina amin'ny olona, zany hoe teny miaina, miteny amin'ny fiainako andavanandro, teny izay miteny amiko ny amin'izay zavatra atrehako amin'ny fiainana andavanandro, ka raha kivy aho miteny amiko Andriamanitra, raha reraka miteny amiko Andriamanitra, raha misy fahasahiranana amin'ny fiainako miteny amiko Andriamanitra, raha tena valalanina ny saiko miteny amiko Andriamanitra, raha faly aho miteny amiko Andriamanitra, raha velom-panantenana aho miteny amiko Andriamanitra, raha diso fanantenana aho miteny amiko Andriamanitra. Ary zany ry namako mpitarika no antony fifaliana lehibe ety ambonin'ny tany, satria tonga nofo lay teny, mazava amiko izay lazainy, miteny amin'ny fiainako isanandro izy, mitondra fiadanana ao amin'izany fiainako zany, fifaliana lehibe ho ahy, fifaliana lehibe ho anao ry namako mpitarika, satria miteny amiko mivatan'Andriamanitra. Fiadanana ho ahy ry namako mpitarika, fiadanana ho anao ry namako mpitarika, satria miteny amin'ny fiainanao isanandro, miara-monina aminao amin'ny fiainanao isanandro izany Andriamanitra izany. Koa dia mankalaza isika, midera isika, mifampiarahaba isika tratran'izany fankalazana ny teny tonga nofo izany. Fa amintsika mampitarika atsika koa ry namako mpitarika, dia misy zavatra roa andeha hosotontsika avy amin'izany hoe ny teny tonga nofo, ny teny miara-monina amintsika zany. Ny teny tonga nofo araka ny efa nazavaina teo dia hoe Andriamanitra, lay Andriamanitra nahazo zao tontolo zao, lay Andriamanitra nisy hatrizay dia tonga olombelona.
ny fivavahana kristianina ihany no manana n'izany fotokevitra izany ary mampiavaka ny fivavahantsika zany ny fivavahana hafa rehetra na iza anaran'ny Andriamanitra izay tompony na manahoana endrika izany Andriamanitra izany ny azo amin'tinana ny fivavahana rehetra dia zao hoe miezaka ny fivavahana mba hanatratrana Andriamanitra, miezaka ny fivavahana mba hampahafaly an'Andriamanitra, miezaka ny fivavahana mba hahafapo an'Andriamanitra, miezaka ny fivavahana mba hahazo ny famonjena ao amin'Andriamanitra. Fa ny fivavahana kristianina kosa Andriamanitra mihitsy no nidina tonga nofo namonjy ny olombelona. Noho izany tsy ny olona no miezaka, tsy ny olona no manao izay hahafaly, ny olona no manao izay hahafapo, fa Andriamanitra no nidina dia hafapo izy, Andriamanitra no nidina dia faly izy, Andriamanitra no nidina namita ny famonjena teo ambony hazo fijaliana ka ny teny hoe vita ny famonjena. Ary izay no mampiavaka ny fivavahana kristianina, Andriamanitra midina mamonjy ny olona, mitondra ny famonjena ho an'ny olombelona rehetra, ho an'ny olombelona tsirairay. Ho antsika mpitarika ry namako dia izany koa no tokony ho endriky ny fitarihantsika, fitariana izay midina mamonjy, midina manampy, midina manompo. Zao ny voasoratra mantsy hoe Jesosy Kristy na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy izany fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa nofoanany tenany tamin'akany endriky ny mpanompoka nahatongavany manampitoviana amin'ny olona ary nanekeny hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ary namako mpitarika izany koa no endriky ny fitarihantsika. Isika na dia mpitarika azy dia tsy nataontsika ho zavatra ho fikirina mafy zany, tsy nataontsika ho toeram-boninahitra izany, tsy nataontsika ho anarana fireriana izany mampitarika izany, fa foanantsika ny tenantsika dia manompo isika. Namako mpitarika ao anatin'izao fankalazana ny krismasy, ao anatin'izao fifarana ny taona zao, andesika samy andinika ny amin'ny hoe ahoana no ahafahako manompo bebe kokoa andreo olona izay tariako, ahoana no ahafahako manao fanahiniana manompo amin'ny fomba hita maso, amin'ny fomba azo tsapahitanana andreo olona izay tariako ireo, satria izany no endrika fitariana asehon'ny krismasy, ampatsirovon'ny krismasy ahy amin'izao vanim-potoana izao. Fa ny faharoa dia ny hoe miara-monina, ny teny miara-monina, araka nefa nilazaiko teo ny dikan'izany moa dia hoe ny teny dia ny toetra anday, izany hoe niara-nipetraka tao an-tokantrano, niara-niaina mihitsy amin'ny zavatra izay miseho ao anatin'ny tokantrano tsirairay ao Andriamanitra. Zava-dehibe anie izany, zava-mahafaly anie izany. Ary izany namako no ambaran'ny Hebreo ihany koa, itsika tsy hoe manana mpisorona be izay tsy mahay mitondra ny fahalementsika, fa izy Jesosy Kristy dia efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra nefa tsy nanota. Zany hoe Jesosy Kristy dia niaina ny zavatra rehetra, tsy hoe mahafantatra ny fiainantsika fotsiny izy, tsy hoe mahita ny fiainantsika fotsiny Jesosy, fa efa niaina ny fiainantsika olombelona, efa niaina n'izany hoe ahoana zany fahakiviana, ahoana zany fahoriana, ahoana zany nona, ahoana izany atopatopany ranomasina, ahoana zany toraham-bato, ahoana zany enjehana, niara-niaina n'izany tamintsika olombelona Jesosy. Mahafantatra ny fiainako sy ny fiainanao izy, tsara zany, mahita ny fiainako sy ny fiainanao izy, voamaika tsara, fa indrindra namako mpitarika miara-miaina ny fiainako sy ny fiainanao izy, miara-miaina ireo fahasahiranana amin'ny fiainako izy, miara-miaina ireo fifaliana amin'ny fiainako izy, miara-miaina ireo fahombiazana amin'ny fiainako izy, miara-miaina ireo fahakiviana eo amin'ny fiainako izy. Ary zany no endrika lehibe namako mpitarika izay raisitsika koa amin'ny fitariana. Ny fitarihana kristianina tsy fitarihana mitsingevangeva ny ambony any fotsiny, mibaikobaiko any ambony any fotsiny, mampianatra sy manoro-hevitra any ambony any fotsiny, fa fitarihana miara-monina. Averiko indray, ny fitariana kristianina dia fitariana miara-monina amin'ireo tarihana, miara-monina amin'izy ireo, miara-miaina amin'izy ireo, miaraka mahafantatra tsara ny fiainan'izy ireo. Hoy Jesosy hoe fantatro ny ondroko ary ny ondroko mahafantatra. Io hoe fantatro io dia ilay hoe mahalala, tsy hoe mahalala amin'ny saina fotsiny zany, fa tena midika fifandraisana sy fifamatorana lalina. Mbola hojerentsika ao manaraka moa ny tena hevitra zany namako mpitarika, fa izay tiako lazaina androany dia ny hoe ny fitarianao amin'izao andro krismasy ao dia tsika samy hidinika, samy eritreritra hoe ahoana no tena ahafahako manorina fitariana miara-monina amin'ireo olona izay tariako, miara-miaina amin'izy ireo, miara-mizaka amin'izy ireo, miara-mitondra amin'izy ireo, miara-mandresy amin'izy ireo, miaraka manoatra noho ny mpandresy amin'ireo olona izay tariako ireo. Koa dia mirarosoa ry namako mpitarika, midera tompo isika, mifaly isika, mandray ny fiadanana isika, satria lay teny
zay tao amin'Andriamanitra, lay teny zay hatramin'ny voalohany, lay teny zay Andriamanitra dia efa teny tonga nofo ary teny miara-monina ao anday, miara-monina ao an-trano ary engany ho ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy no anjakany zany Jesosy zany amin'izao valinandro krismasy izao. Makasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao zany dia tiavo arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.